taotra zany azafady raha maka ohatra za raha maka ohatra ny tantaran'i Davida sy Goliata. Davida sy Goliata dia tena hoe lehilahy matanjaka lehibe izy tena hoe natahorany zanak'Israely teo amin'ny Filistina. Dia Goliata azo lazaina hoe sahala hoe azo oharina amin'izao andro iainantsika zao dia hoe fahavalo manoloana antsika. Mety hoe lehibe io fahavalo io tena tahotra reto olona ny raha nanjery an'ity tany ity hoe natahotra ny Amalekita sy ny Kananita. Izany hoe nisy tahotra sy ahiahy zany tao amin'izy ireo. Dia nefa Josua sy Kaleba dia nitana hatramin'ny farany ny zavatra hoe hitandry zareo tany fa hoe le tany any hoe olona mahery ny ao mety hoe atahorana fa kosa Kaleba sy Josua nanana toky ary nanana finoana fa manana Andriamanitra mahery izy, manana ilay Andriamanitra izay inoana izay matoa Andriamanitra naniraka ny Israely andeha amin'ny tany Kanana dia izay hoe ahatsara an'ireto zanak'Israely reto. Araka ny sasany teo ambony ma dia nilaza ny menimena fa aleonay miverina any Ezipta dia azo oharina dia fiainantsika taloha miverin-dalana tady ohatra hoe na koa na mivavaka ihany fa araka ny zavatra mivavy teo aloha amin'ny voalohany dia hoe mampianatra hoe lasa fitahiana be fampianaran-diso. Lasa hoe fampianaran-diso zany dia mamoa lasa hoe iny zany tiany satria tsy miteny vahontany, tsy miteny zavatra tsy mety ataony dia iny zany tian'ireo olona ireo satria reto zanak'Israely reto zany iverana Ezipta sy any misy sakafo be any afaka miadana be tsisy fijaliana dia izay ny tiany zareo. Nefa kosa teto dia nasehon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto mifahatezerana zany hoe satria ireo saika toram-bato an'ny Kaleba sy Josua. Ny toram-bato moa dia sahalany hoe amintsika zao andro iainantsika zao tsy ho hitantsika intsony dia hoe toram-bato fa ny toram-bato dia lasa hoe le miteny, le manaratsy, ny fanaratsiana sy ny sisa izay hoe misy olona anankiray atsangan'Andriamanitra na mpitarika io na na hoe kristianina atsangan'Andriamanitra izy hoe misy asa mpanaovin'Andriamanitra azy dia ny sasany maneso, sasany makahala, ny sasany tsy tia, zava-misy zany eo amin'ny fiangonana, zava-misy zany eo amin'ny mpiara-miangona. Dia lasa enjena zany ny olona dia izay le hoe torabato. Efa ao anatin'izay zany eo i Andriamanitra mahalala mahita ny marina rehetra, mahafantatra ny fahamarinana rehetra. Ary teto izy dia miaro any Josua sy Kaleba. Eo amin'ny fiainantsika koa zany dia tahaka an'izay mety hoe le zavatra hoe mianjadiantsika ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika mety hoe tsy zakantsika mandalo hoe irerintsika zany, irentsika manoloana ny ady atrehantsika. Mety ny olona miady amintsika, ny olona tsy tiantsika mankahala antsika. Dia nefa zao tokony hoe anana finoana antsika, anana toky an'Andriamanitra foana antsika satria ilay Andriamanitrantsika dia Andriamanitra mahery, miaro antsika. Teto Andriamanitra dia nisehaka amin'ny alalan'ny rano ary fantatsika fa izany foana fisehoan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia andro rana sy andro hafa. Dia tahaka an'izany koa ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mety tsy ho hitantsika maso io fa tena miaro antsika Andriamanitra. Aza matahotra ny ninona mitranga eo amintsika tsy ampiverin-dalana antsika. Tsy hoe satria marary ny tenin'Andriamanitra hoe ohatra teny manindrotsindrona, le manindrotsindrona mihitsy ny ahafahantsika miditra ny lanitra. Le Kanana moa dia azo lazaina hoe tany izay holovahantsika hidirantsika amin'izao fihazakazana ataontsika zao. Eny am-pihazakazana maro ny zavatra izay hoe atrehantsika sy lalovantsika fizahan-toetra. Mandalo an'izany daholo tsika. Faokantsika tsy ho voalohany ho lasa farany, na ho farany lasa voalohany fa tsika tokony hoe mitanjona antsika dia ny handovan'ny lanitra, mitanjona antsika dia hiakatra raha tonga Jesosy. Any foana zany ny bitsika ka na inona ny mitranga eo na lehibe toy ny Goliata ary le hoe le fahavalo manenjika anao dia izao hoe mandresa aho fa manana an' Jesosy, mahery aho fa manana an' Jesosy. Eto moa dia jeroko vavolombelona amin'izay tapany voalohany izay jeroko vavolombelona kely izy taona za tena hoe voalanomboka nanombo tena ho an'i Jesosy dia ao anatin'ny fahamonina voalohany tsy ho faly aminao mihitsy ny devoly. Izay tena hoe nahazo tena nindrekendren'olona hoe nangalatra volamena tany am-piasana. Fa tena hoe za Jesosy nefa zavatra tsy nataonao fa ohatran'izany ny olona mitora-bato anao nanenjika ny sasany hoe higadra iny iny
androany dia tsy ho tafody Madagasikara antsony fa nangalatra volamena ny madama. Nefa ny zavatra tsy nalaiko mihitsy fa tena za Jesosy asehoany marina fa za tsy nangalatra. Ty za tamin'izay niasa tamin'ny kompania, za tsy nangalatra an'izany volamena zany Jesosy, andranomaso isan'andro maheno telefona dia efa taitra, maheno telefona dia efa marary ny foko. Jesosy za tsy nangalatra an'izany, zaho hanolo tena anao fanolorako tena hanolo tena anao tanteraka nefa zao no mitranga. Fa tena hoe nataotra tamin'izany na ny hoe nivoaka za taotra hoe sao dia hoe na izy polisy fa zany daholo ororon'olona miantso anao hoe kana polisy ohatr'izao. Andriamanitra io lehibe izay Andriamanitra efa vatsika. Andriamanitra tsika io Andriamanitra mahery. Ka nizaniza tora-bato anao nenjika anao rehefa Andriamanitra nitsangana, iza ho izy ny hiapanga ny olombo afidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Tena nitazomiko mihitsy hoe hamarino azy Jesosy fa tena hamarino Jesosy aho. Fa aorian'izay tokoa dia ilay mpampiasa ihany satria tamin'ny kompania zako izy ihany niantso anahy avy eo inona nampidiro ny asa indray. Tsy ampoizinao ny zany dia miracle satria olona na ilay mpampiasa anahy tamin'izay nitady ny numéro ko fa za nangalatra fa za hoe tsy na polisy. Fa nasehoan'Andriamanitra ary hoe mois après aty ohatr'izay dia tena hoe nangataka amin'ny tompo ina nataoko, natroko mihitsy ilay mpampiasa anahy dia ny fanazava teo moa izay za hoe tsy nangalatra. Fa avy eo moa izy dia nahagaga anahy hoe niraisa indray ny asa tao. Fa ireo olona teo mpiara-miasa tamiko zao tena hoe gaga menatra ny kombimbava. Ohatr'izany fiasan'Andriamanitra, olona miavaka ianao tsy ataotra hoe ilay zava-misy na ny zava-mitranga toa nyreto olona ny rahana reto. Tsika zao dia rahan'Andriamanitra tsika zao, iraka Andriamanitra izao sy ianao anao ny asany. Koka tsika tsy ataotra olona, tsy homenatra olona. Inona fanenjen'olona tsy fitiavan'olona anao satria mifanarana mifandehanana fahamarinana be dia be ny manompo an'Andriamanitra. Fa mety mandeha marina ve izy? Matahotra an'Andriamanitra tokoa ve izy? Zaho sy ianao anisan'izany. Mandeha fahamarinana tokoa ve tsika? Ao anatin'izay nefa tsy mora fa enjehina anao satria fantatra ny Satana ny azy sy ny tsy azy. Fantany ny manompo an'Andriamanitra, fantany tsy manompo. Fantany ny tsara velatsy. Dia eto moa zany amandiny manaraka eto hoe amaranako nena amin'ny farany eto zany hoe ary ny fomaraina koa izy niakatra teo atampony tendrombohitra ka nanao hoe indreto izay hiakatra ho any amin'ny tany izay nolazainy Jehovah. Eto moa zany rehefa hoe nahatsapa zany fahadisoany ny zanak'Israely zavatra nataony ny fimenomenomany ny hoe rehefa Andriamanitra tezitra fa hikapoka an'ireo hoe zany hoe mpitarika reo zany hitatsika fa matimaty ny ampatrapatra reo. Fa le zanaka taty afara reo zany no andeha hiditra amin'ilay tany Kanana. Dia izao sy ianao izay fidiny Jesosy amin'izao andro farany zao. Izao sy ianao ilay génération farany. Fa misy koa avy ao afara, misy ny kasian'Andriamanitra avy ao afara. Fokatra zo mafy Jesosy satria reo avy afara koa tsy fantatro reo koa mety ho voalohany niantso anao. Fa izao tany mafy Jesosy izay efa niantso anao, izay efa nenendry anao amin'izao toerana izao. Satria tsy mitovy ny fitondran'ny tompo aiso ianao. Dia teto ty hoe antenenina eto hoe nandeha ihany zany hoe andeha zay ary. Maimay fo zany dia zanak'izay dia anteny hoe andeha zay hiady amin'ireo Amalekita sy Kananita. Dia Mosesy moa ny teny satria misy mpitarika. Ny fiangonana dia misy mpitarika foana, misy lidera foana ohatran'izao tsika zao. Fa tsy tokony ho maimaika zany tsika. Teto dia maimaika reto hoe andeha zay satria maifona tahotra. Fa na dia matahotra anao dia mila miaino ny feon'ny fanahy masina, mila miaino an'Andriamanitra aloha fa tsy maika mandeha. Maika reto ny andeha, maika ny andeha hoe andresy zay satria fa miaraka aminay Jesosy, miaraka aminay Andriamanitra, miaraka aminay Andriamanitra. Kanefa kosa Mosesy ny teny hoe mijanona aloha ao resy anady ianareo, milavitsabatra ianareo. Fa miandrasa aloha ny toby araka ny teny eto amin'ny farany eto hoe ny fiaran'i Jehovah, fiara fanekeny Jehovah tsy niala. Zany hoe le fanahy masina aloha mbola teo amin'izao andro eny atsao zao dia le fanahy masina. Le fanahy masina aloha mbola hoe aza mandeha aloha fa eto ianao. Nefa lasa